Makasika kosa indray ny fanondranana tsokosoko ireo harem-pirenena malagasy dia mbola resabe hatrany hatreto ny fanondranana tsokosoko ny andramena. Efa misokatra amin'izao fotoana izao ny fitondrana ny raharaha eo amin'ny fitsarana eo amin'ny iraisam-pirenena ny tatitra izay nataon'ny ministry tontolo iainana makasika indrindra ity fanondranana andramena tsokosoko ity. Tsy mandeha irery Madagasikara ao anatin'ny ady amin'ny fanondranana tsokosoko ireo harena ara-boajanahary avy eto amintsika ary ny mpanao trafika an'izany. Miara-dalana amin'ny gouvernemanta malagasy ny fikambanana iraisam-pirenena samihafa ao anatin'ny banky iraisam-pirenena, ny Interpol ary ny CITES. Efa misokatra ihany koa amin'izao fotoana izao ny fitondrana ny raharaha eo amin'ny fitsarana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha ny tatitra natao ministry ny tontolo iainana. Ankoatra ny andramena, anisan'ny tafiditra ao anatin'ny fanadihadiana irahana amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fanondranana ny sokatra sy ny hippocampe. Matetika ilay boîte de rose foana lazain'ny olona fa raha tsy laza manokana aminao azo dia nisy an'ilay sokatra tratra tany amin'ny aéroport'n Roissy eo amin'ny 700 sy 700 teo io ny tratra tany dia ny ministère de l'environnement dia ny tenako dia nandeha tany à Paris mihitsiny nametraka plainte miaraka amina cabinet d'avocat international amin'ny parquet de Paris mba ahafahantsika zany mijery ny atotan-taratasy rehetra misy ao anatin'izy io mba hijerentsika hoe ahoana moa ny anatratrarana an'ireny olona ireny satria tsy niresaka boîte de rose fantatrareo anefa misy ihany koa ny resinoa izay tratra nanondrana hippocampe ohatra zao teny Ivato reny dia tsy miseho ao anatin'ny gazety akory izy na tsy lazain'ny ministère dia tsy mikarakara anazy fa mikarakara tanteraka andreny dia efa miteny izahay hoe lutte contre le trafic des ressources naturelles dia ressources naturelles en général zany hoe inona avy moa ilay harena voajanahary misy akahondran'ny olona ary manenjika tanteraka an'izany hatramin'ny farany izay. Raha ny fanazavana dia misy mpisolo vavy amin'ny sehatra iraisam-pirenena manaraka ny antotan-taratasy mikasika ny raharaha fanondranana harena ara-boajanahary avy eto Madagasikara ary nanomboka ny taona 2024 no niasa izy ireo. Tafiditra hatrany amin'ny ady amin'ny fanondranana tsokosoko ny harena ara-boajanahary avy eto Madagasikara. Mandalo eto amintsika ny manam-pahaizana avy amin'ny sampandraran'ny firenena mikambana amin'sahana ny ady amin'ny heloka momba ny fanondranana harena ara-boajanahary na ny ONUDC. Androany dia nisy niatrika saizainerana tamin'ireo teknisiana avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana. Fekevitra mivoaka rehefa nisy mifiaonana tamina ministra maromaro ministra anakenina teo zany niara-niona tamin'izy ireo maly dia manao ny évaluation izy dia milaza hoe inona moa votoatin'izy io dia hiverina aty amin'izay zany zareo miaraka amina missionnaire manao mission sur terrain dia mijery amin'izay hoe inona avy ny tokony atao dia araka mivoalazaka teo anatin'ny mpiara-monina antoko anatin'ny consortium banque mondiale dia jerena koa zany inona ny entimanana ahafahantsika miatrika an'izany sy manamafy ihany koa zany le fiarovana ny tontolo iainana. Ankoatra ny avy amin'ny ministera ny tontolo iainana maka ihany koa ny hevitra avy amin'ny ministera samihafa voakasika amin'ny fanondranana tsokosoko ny harena ara-boajanahary ireto manam-pahaizana avy amin'ny firenena mikambana ireto. Ao anatin'izany ny avy amin'ny ladoany, sekretera mpanjakana amin'ny didiny gendarmerie pirenena ary ministera amin'ny fitsarana.